Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Rehefa ny sentiment no mandeha aloha dia tsy misy sitrapon'Andriamanitra vanona. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tadidio ry havana fa io fihetsepontsika io na hoe ny sentiment antsika dia misy fotoana izy io mahery vaika. Ka ny olona tsy mahavita mifehan'izy io dia tena sarotra ho azy mihitsy ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe mety ho sakana io amin'ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy hainao ny mampirina azy. Ary be dia be mihitsy ny olona no mitondra ny fiainany amin'ny fihetsepony, amin'ny sentiment. Ary dia amin'izay fotoan'izay sarotra ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa ohatra ka tsy ny sitrapon'Andriamanitra izany no ataonao amina zavatra anankiray dia mazava ho azy fa iny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iny ny tonga varavarana ho an'ny devoly hidirana eo amin'ny fiainanao anakorontanany sy amin'ny tehany ny fiainantsika. Amin'izay fotoan'izay zany le sentiment zany no mahatonga zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika. Dia izay no resahantsika amin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay aloha dia tiako ianao hay hanavaka ny antsoina hoe émotion sy ny antsoina hoe sentiment. Ny émotion dia tsy inona fa zavatra vetivety, mety ho maharitra sekondra vitsy na minitra vitsy fotsiny ihany izay tena hoe fahatsapan'ny vatantsika le izy. Hita azo tsapaitanana mihitsy ary tena hoe zavatra vokatry ny réaction physiologique any anatintsika any. Angamba ohatra hoe hisy vahoaka ianao hikabary na hiteny dia misy an'le émotion ianao. Dia amin'izay fotoan'izay mety hoe tonga dia le miboramena tampoka reny, mamaivay ny sofina na tonga dia tora-tsemboka, mangovotra mipararetra, mitsangam-bolo izy tsika, mangovitsika mihitsy na ihany koa ohatrany tonga dia kenda tampoka zany ianao. Izay zany le antsoina hoe émotion. Na manatrika hoe olona alevina ianao na olona atao fanambadiana ihany koa aza angambany dia misy an'le émotion dia tonga dia mety hoe milatsaka ny ranomasonao, hatramin'ny hoe mety milatsaka ny ranotelonao. Izany rehetrarehetra zany le antsoina hoe émotion, izay zavatra normal le izy. Na koa ren'le hoe misy olona mety hoe mifamaly aminao dia tonga dia lasa mikikika be tampoka ianao. Na tonga dia ohatrany misy zavatra bolina be aty anatin'ny kibonao aty, ohatrany tonga dia maina mihitsy ny tendanao, ohatrany hoe misy zavatra samy hafa ohatr'izany zany. Ireny le zavatra mandalo vetivety reny zany le antsoina hoe émotion. Ary tsy izay zavatra ireny ho resahako amin'ity vidéo ity. Kanefa dia zao, inona ny mahatonga an'ireny émotion reny? Ny mahatonga an'ireny dia tsy inona fa ny sentiment. Dia ny sentiment zany dia ohatra hoe le tahotra, le hoe ohatra hoe hiatrika an'le vahoaka, na ihany koa le alahelo ohatra amin'le hoe fandevenana na ny fifaliana. Zany le sentiment zany, ny alahelo, ny fahatezerana, izany le sentiment zany dia amintsika malagasy moa dia fihetsem-po na ndikadikala izy na ny émotion na ny sentiment fa misy an'ireo zavatra zany izay tsara avahana kely ihany. Kanefa ny sentiment dia zavatra tena hoe avy amin'Andriamanitra ary tsy ratsy mihitsy fa nomen'Andriamanitra antsika zany ilaintsika hiainantsika isan'andro san'andro. Fa raha tsisy ny fitiavana, raha tsisy ny fifaliana, raha tsisy ny alahelo sy ny fahatezerana dia ohatrany saribakolontsika zany ny dikany. Fa tena nomen'Andriamanitra ny roa mihitsy mba ahafahantsika hoe eto misy an'ity fahatsapana ity, eto misy an'izao dia le sentiment zavatra maharitra ao anatinao zany le izy. Fa tsy ohatran'le émotion hoe zavatra kely vetivety teo fotsiny. Mety hoe fitiavana olona anankiray dia izay le antsoina hoe sentiment. Na fitiavana zavatra anankiray, mety ho fankahalana ihany koa le izy, dia izay rehetrarehetra zany no antsoina hoe sentiment izay mila avahantsika aloha le izy. Dia izao, io sentiment anao io aprimo io raha ohatra ka tiana ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa rehefa mijery ny Baiboly dia mahita olona be dia be izay nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ireo olona ireo dia olona ohatra antsika ihany izay manana sentiment fa tsy maintsy napirina n'izany sentiment an'izany rehefa teo anatrehan'ilay hoe ity ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy maintsy atao. Ohatra zao i Abrahama. Natsoin'Andriamanitra i Abrahama hiala amin'ny tany, hiala amin'ny ray aman-dreniny fa ho any amina toerana izay tsy fantany akory ho atoron'Andriamanitra azy. Dia nialany. Mety nisy firaketam-po tamin'ireo ray aman-dreniny izy tamin'ny toerana izay efa nisy azy efa nandritra ny fotoana maharitra io kanefa dia izao tsy maintsy napirimina izany dia lasa izy. Dia avy eo fantatsika tsara ny toeran'ny fiainany fa nisy fotoana izy nanana zanaka voalohany antsoina hoe Ismaela tamin'ny Agara. Dia mahazava ho azy fa zanana ny voalohany io tsy maintsy nisy firaketam-po, nisy sentiment tamin'io zazy io izy. Kanefa dia tsy tiany Sara io zazy io. Le Sara zany le tena vadiny. Dia hoy Sara hoe lefa so mandeha any ireo. Dia nanontany ny tompo izy dia hoy Andriamanitra taminy hoe ekeo foana izay zavatra lazain'ny Sara aminao. Dia tsy maintsy nanaiky izy hoe alefa le zanany.
na dia zanany tiany aza dia tsy maintsy nalefa ilay zaza dia nalefa noroasina zany Iagara sy Ismaela. Aveo koa mbola nisy ihany nitoyany satria fatantsika tsara ny tantarany fa rehefa nananjanaka amin'izay izy dia nitenenin'Andriamanitra hoe eto io zanako io ataovy sorona. Zay zany ilay sitrapon'Andriamanitra. Tena tsy azony saina eritreretina mihitsy hoe tsy manana sentiment amin'io zanany io Abrahama nefa dia zanany tena azony avy amin'ny Sara mihitsy io zany ilay zazany efa nandrasina nandritra ny 5 taona. Tsy maintsy napirimina nefa ilay sentiment. Mety eo koa ilay fahatahorana ny Sara hoe sao dia Sara kamiko mivadiko fa tsy maintsy napirimina daholo zany rehetrarehetra zany fa ny anatanteraka ilay sitrapon'Andriamanitra no lahara-pahamehana ary dia vitan'ilay izy. Ary dia izay no ambarako amintsika hoe raha ohatra ka tiana ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao aprimo aloha ny sentiment rehetrarehetra mihitsy. Raha mijery indray zao tantarana olona anankiray koa ohatra hoe Mosesy ihany koa dia olona tahaka antsika ihany irahan'Andriamanitra izy hanafaka ny zanak'Israely tao Egypta. Any amin'ny Exodus 7 zao dia misy ilay hoe loza voalohany dia nirahan'Andriamanitra izy hoe mandeha kapoy amin'ny nitehanao ina io reny rano io dia hivadika rà dia ho faty daholo ny trondro ao dia tsy hanana rano sotroina zany ny Egyptianina. Dia mazava ho azy fa mety misy sentiment izy ndry mampalahelo ilay trondro dia zavaboary tsy manitsy maninona zany dia ho faty. Na mety mahalahelo koa izy ndry dia ahoana zany reto olona reto fa zany dia tsy hanana rano sotroina fa tsy afaka nametraka an'izay sentiment an'izay mihitsy izy. Fa raha tsy zany dia tsy vitan'ilay izy fa mety nianahana teo izy na niady varotra tamin'Andriamanitra teo izy na niolakolaka teo izy. Fa tonga dia zao lasa izy nanatanteraka arak'izay nambaran'Andriamanitra taminy. Dia izay ilay izy. Raha ohatra ianao ka tianao ho tanteraka daholo ny sitrapon'Andriamanitra ao fiainanao dia aprimo ny sentimentanao. Misy olona koa amin'ny tenin'Andriamanitra izay tsy nahay ny fehan'io fihetsepon'io io dia nanaonao foana mihitsy tsy nahavita ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra Saoly, ny rahan'Andriamanitra Saoly dia nitenenin'Andriamanitra mihitsy manao hoe aringany daholo ny Amalekita na ny zaza na ny reny na iza dia aringana daholo. Dia mbola misy ihany moa fotoana iresahantsika hoe fa maninona moa ny amin'ny testamenta taloha rehefa jerevana dia ohatrany hoe misy an'izany hoe olona asian'Andriamanitra vonoana sy aringana zany. Mbola misy fotoana fa tsy ho resahantsika eto aloha zany androany fa izay aloha zany ilay sitrapon'Andriamanitra zay nambara tamin'ny Saoly. Dia rehefa lasa izy dia asa izay nahazo azy tany fa ngamba nalahelo izy an'ireto ilay biby izay natavy dia tsy nivonony. Nanalahelo koa izy any Agaga satria Agaga ilay lehibe an'ny Amalekita dia tsy nivonony. Dia nalahelo Andriamanitra satria ny tsy fankatoavana makatoa tapany dia mitovy amin'ny tsy fankatoavana ihany. Ary dia izay ilay tsy fahaizana mifeny fihetsem-po mahatonga antsika tsy hanatanteraka araka ny tokony ho izy ny sitrapon'Andriamanitra. Any filazantsara nisy lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy dia niteny ilay lehilahy hoe izaho izy anaraka anao fa izao aoka aloha andevina ny raiko. Izay ilay fihetsem-po zay, izay ilay sentiment zay, zany hoe mbola misy firaketam-po izy amin'ny arainy. Zany hoe mbola tsy voafehany ilay sentiment fa mbola tiany andeha aloha. Mbola ilay sentiment zany no mandeha aloha. Dia ozy ny tompo hoe raha te hanaraka ianao dia tsy maintsy mandany tenanao. Zany hoe ny tenantsika io manko dia misy an'ilay hoe saina, vatana, fanahy. Dia ao anatin'ilay saina no misy an'io fihetsem-pontsika io dia tsy maintsy lavinao daholo zany rehetrarehetra zany raha te hanaraka an'Andriamanitra ianao. Izay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy ampiriminao io, ampandeferinao io fa tsy maintsy ny fanahy satria raha izany dia mbola mandeha araka ny saina isika, mandeha araka ny nofo fa tsy maintsy mandeha araka ny fanahintsika dia hoe inona ny ambaran'ny fanahy masina dia izay no atao. Eo amin'ny fiainantsika zany zao raha raisina ilay izy dehibe mihitsy ny zavatra azo tenenina. Raha miteny ny sitrapon'Andriamanitra manao hoe aza mamono olona dia misy ny olona sasany mahita tenenina foana hialana amin'izany teny zany satria hoe ka mampalahelo kosa ilay vehivavy vao 70 taona ve izy dia efa be voka sady sady io zaza io zavatra vokatry ny fanolanana mihitsy io ohatran'izao io dia ohatran'izao io dia ilay fihetsem-po zany no tena mandeha dia amin'izay fotoan'izay sarotra ho an'ny olona io dia natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Na koa mety hoe miteny ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza mandainga dia ozy hoe ka izy zao raha vao teneniko ny marina dia voaroaka amin'ny asany izy dia tena tsy mety mihitsy fa dia aleo aloha tsy maintsy manao lainga kely aloha amin'ny tean'io hiarovana ny zareo fa manjary mampalahelo izy. Zay ilay sentiment zany ny tena mibahana. Dia io sentiment io lasa sakana amin'ny fanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe aza mijangajanga dia mahita iolakolahana foana aloha satria matanjaka be ilay sentiment, ilay fitiavana ao anatiny. Ka na dia efa vadin'olona ary dia mahita tenenina foana hoe zareo anefa ohatrany misaraka izy anefa ohatrany tsy tian'ilay vadiny intsony izy anefa tsy mody ao an-tranony intsony ary
ka zany hoe pastera tsy efa namany efa kotiny misaraka ihany ka raha miaraka aminy dia inona moa ny olana izahay ihany mbola tsy miara-mipetraka sy ny ohatran'izany dia izay efa mbola vadin'olona io raha mbola misoratra amin'ilay olona raha mbola tsy vita divorce aminy io dia mbola vadin'olona ka raha miaraka amin'io ianao dia izay nantsona hoe adultère izay nantsona hoe fitsangajangana dia tahaka izany koa reny olona manao tokantrano maso reny ny atao hoe adultère dia hoe miara-mipetraka ianao miara-miaina amina olona mbola tsy vadinao ka rehefa mbola tsy vadinao ilay olona dia aza mbola irahana mipetraka mihitsy aloha fandraindray ilay sentiment tena mandeha dia rehefa miresaka amin'ireny olona ianao dia be ilay argument dia miolakolaka eo dia ilay sitrapon'Andriamanitra indray no hampandeferina ary izay no mahatonga ana miteny manao hoe rehefa ny sentiment no mandeha aloha dia tsisy sitrapon'Andriamanitra vanina zany mihitsy rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mifankatiava mihavana mandehana mifamela dia eo matanjaka be ilay fankahalana zay ilay sentiment matanjaka be ilay fankahalana dia mahita itenitenenana fotsiny dia miolakolaka eo dia miangatakandro foana tsy mety hanatanteraka n'ilay sitrapon'Andriamanitra mihitsy satria ilay sentiment zany no lasa ohatrany hoe mitondra antsika matanjaka be ngamba ny fankahalahanao ny mpitondra firenena na ohatran'izany misy mpanao politika tena ankahalanao dia rehefa hoe mivava ho an'ny mpitondra ao izy ianao hoe za tsy mahavita mivavaka ho an'ireo tsony fa za tsy te tsara velatsy ireo efa tsy andeharam-bavaka tsony mahita argument be deaibe amin'izay ianao teneninao satria le sentiment no mibaiko anao dia le sentiment no mavesa-danja be ao anatinao dia tsy vonina mihitsy anao ilefitra anaiky fotsiny izay ambarany tenin'Andriamanitra hoe rehefa asian'Andriamanitra miavana aloha zany dia izay aprimiko ny sentimentako dia manatanteraka an'izay zavatra izay ambaran'Andriamanitra izay ary amin'ny lafiny zavatra be deaibe mihitsy io ry havana miantso antsika ny tompo hoe manaraha manaovan'izao irahan'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra samihafa dia le sentiment no tena mahatonga izy ho sakana mampalahelo ny zanako mbola kely ny zanako ny vadiko mampatahotra ny fahasalamako ohatran'izao zay le fatahorana ka zay sentiment daholo zany rehetrarehetra zany dia izany rehetrarehetra zany no lasa mahatonga antsika tsy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra inona ary ny tokony atao ny tokony atao dia izao avereny mihitsy indray aloha hoe atolotra ny tompo ny fiainanao tompo ity atolotro anao daholo ny amiko rehetrarehetra ny saiko ny vatako dia tena ampianaro hay ampandefitra ireto saiko sy ny vatako reto fa tsy ireo akory no mitondra fa ny fanahinao izay mibaiko ny fanahy ato anatiko dia rehefa vitanao zay zany hoe tsy maintsy mametraka ny tenanao mihitsy ianao aloha hoe Jesosy ny tompoko Jesosy no mibaiko azy sitrapony no arahako dia amin'izay fotoana izay ho vitanao ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia aprimo ry havana io fihetsepontsika io fa lasa io indray no hirika idiran'ny devoly hitondrahana karazana olana hitondrahana karazana fahasimbana sy fahampitehana eo amin'ny fiainantsika satria misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay ataontsika dia hita hitarika anao amin'ity anio ity mangatah hery avy amin'ny tompo fa omen'Andriamanitra anao zany hery zany ary tena mila mijorontsika dia mila manaiky mihitsy manao hoe ry fihetsepoko ry foko mitony tsy ianao no mitondra tsy ianao no mibaiko ahy fa ny tenin'Andriamanitra manginy ianao mitsahary ianao dia hampangino mihitsy fa avelao Andriamanitra nitondra ny fiainanao fa itsika ania dia kristianina mandeha araka ny fanahy fa tsy mandeha araka ny nofo fa raha izany dia mbola araka ny nofo ihany tsika dia tsisy afa amin'izao tontolo izao hoe ny sainy sy ny fihetsepony no mitondra azy fa itsika kristianina kosa dia ny tenin'Andriamanitra no mitondra antsika dia mangavy ary havana aoka mba isy kristianina hijoro be deaibe mihitsy kristianina tena anaiky hoe ny fiainako dia ny sitrapon'Andriamanitra ny voalohan-daharana ny sitrapon'Andriamanitra aloha izay vao ny fihetsepoko ary zany ny mahatonga ny olona afaka hiteny manao hoe raha vadin'olona io dia hosarahako satria nao ny sitrapon'Andriamanitra aloha vao ny fihetsepoko na midobodoboka mafy azy any fonao na mangetaeta mafy azy ary ny fonao izay le sentiment ampandefery eo fa raha tsy zany dia miteny aminao fa tsisy sitrapon'Andriamanitra vanina mihitsy raha vao ny sentiment no mandeha aloha mahireza ry havana ady atrehantsika kristianina rehetrarehetra zany hoe mandany tena antsika izany satria izay nambaran'i Jesosy hoe raha misy tahanaraka aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra amen.